Narandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 9 Jona taona 2024 alahady fahatelo manaraka ny Trinité. Miaro ny olona Tompo, izany loha hevitra ka antsika vatsim-panahitra any ny amin'ity volana Jona ity. Andeha iraintsika ny hira faneva sambatra. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, noho ny fitantananao anay nandritra ny herinandro iny, ka ahafahana miangona eto ankehitriny amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Raiso ny fankalazana ianao, fa ianao ny tompony tompo, manana ny hery sy fahefana izay entinao miaro anay ary entinao mamelona anay. Tompo, efa nampanantenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao, raha tsy efa navita izay nandranao azy. Koa ankehitriny Andriamanitro, tanterao ny asa nandranao azy mba hahatonga anay andray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliany. Hoderaina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao, noho ny asanao sy ny vonina hitrao ray zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay efa nampianatra hivavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny amilanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakampanao, manafana ay amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy hanao voninahitra mandrakizay. Amen.
hipetraka ny fiangonana iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, manana ny didiny tokony hotandremantsika ny tompo, manana fitsipika tokony harantsika izy, ampahany amin'izany ny hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 5, ny 1:20 sy ny Salamo 4:30, ny 1:17 sy ny 4:40 manao hoe: anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy, ary ny molotra ao mba tsy hiteny fitaka. Anaviro ny ratsy, manaova soa, mitadiava fihavanana, ka raha ho izany. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andeha isika hifona ny etry-tena eo anatrehany, ka hanaraka izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, Andriamanitra masina sy marina ary be voninahitra tokoa ianao, ka mankahala fahotana, ka indro izay miondrika eto anatrehanao, fa ho avy nahareny sitraponao. Mahatsiaro fampanota izahay, satria maro ny zavatra tianay mihoatra noho ianao eo amin'ny fiainanay, ka omenay toerana ambony. Ary koa tsy mba mahay mitandrina ny lelana sy ny molotra izahay, fa toa samandanga manaratsy ny hafa. Tompo, tsy mba mitady fihavanana amin'ny namanay izahay, fa izay tianay ihany no tiavinay, ka ny amingana ny hafatrany aza no misisika ao am-ponay, fa tsy ny hasoa azy reny. Andriamanitro, efa nanota izahay sady meloka ary nanao ratsy sy ny odina, eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao, ko mifony izahay, mamindra fo aminay Andriamanitro, araka ny fahasoavanao sy araka ny habeny fiantranao, vonoa ny fahadisoanay, ka mamelà ny elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay. Amen. Amen.
malala tianao Andriamanitra ary vonina nomeanao fitiavana sy fahamarinana izy mitsangana ary andray ny teny somafaly fa mafy ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly Masina, raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hoy ny Tompo, no ny anarako dia hononoko ny fahatezerako ary mba hiderana dia mamindra fony aminao aho. Jehova mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ko ambara ary fa voavela ny elokareo no ny anaran'ny Masina ko samy midera ny Tompo ianareo. Fifarina isika amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Hiomana amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika ka andeha hoeraintsika ny hira 720 ny andiny voalohany, ny faharoa ary ny fahaefatra. Lehibe sika riavana fa tonga amin'izao fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy zao ko manasa azy ireo hitsangana ary ataontsika eo ampisanganana ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra tonga amin'izao fiaraha-mivavaka zao hitsangana. Hira fa 700. Ni ra si re ni na
vavaksika saotranao zay ry tompo Andriamanitra io fanomenao zao fotoana izao hahafahanay mandreny hafatra avy amin'ny teninao indrindra amin'ny alalan'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy izao koa dia mitenena araka ny fombanao tompo fa voninkiaino sy andray ny hafatra izahay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovanay izany vavaka izany amen. Mbola eo ampisanganana ihany sika ry havana sokafy ny baiboly sika araka izay hitantsika eo misy salamo fa 1:20 ny andiny ny 7 sy ny 8 efa nahita daholy mbola tsy vakiana aloha sokafana fotsiny dia mipetraka sika fa rehefa mamarana ny tantara kely sika vao mamaky azy petraka daholy sika ary sendra mba netiny dadany niakatra tetỳ Antananarivo iny sokely ray andro faly ary izy rehefa noetiny dadany niakatra taty satria avy eny ambanivohitra moa izy ireo rehefa tonga taty dia noetiny dadany tsangatsanga tamin'ny bus dia hozy izy hoe oay ohatra ny hafahafa dia hozy ny dadany inona ny hafahafa anaka ko jereo nge soratra amin'ny fitaratra aoriana io ry dady aleo aloha sika rehetra mba maky izay inona ny soratra aoriana eo amin'ny bus ara raha mba mahatadidy sika inona le soratra eo hoe GPS miaro anao izy mbola tsy nahita an'izay GPS miaro anao or dada mahavariana be zay tany amin'ny sekoly tany ambanivohitra dia ozy izy mpampianatra sekoly alady hoe Jesosy Kristy ny mpiaro anao nefa kay ny Antananarivo GPS ny miaro azy teo ahoana ary zany dia ozy dada le tsy makasarotra sady tonga dia mahita valiny dia ozy dada tsy anaka ozy izy fa mitovy GPS miaro ny any ambanivohitra sy ny GPS miaro ny Antananarivo fa ahoana zany ry dada dia zao zay ozy izy dada midika hoe grand inona ny dikany grand aminao aloha tsika miara mamaly lehibe P protecteur inona ny dikany protecteur mpiara S sauveur inona ny dikany sauveur mpamonjy na mpanavitra mety daholy zao GPS ozy izy dia milaza fa Jesosy Kristy zany le lehibe Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra atsika mpiaro sy mpamonjy atsika zany ve zao zany za zany ry dada manana GPS hozy lay zanany eny anaka satria anao manana ny Jesosy Kristy ho mpiaro sy mpamonjy anao ary ianao mba ahoana manana GPS hoe sika rehetra sa tsy manana ay zay zany tantarasika androany dia zao hoan'Andriamanitra rery ny voninahitra fa ingany GPS sika tena GPS afaka miaro atsika amin'izay rehetra ataotsika favaka sika mbola mamaky teny kay ao amin'ny salamo fa 1:20 miara mamaky angamba sika rehetrarehetra salamo fa 1:20 any andiny 7 sy ny 9 sy 9 manao hoe Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra eny iaro ny fanahinao izy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay aloha verina andrem-pandeha fandroa dia tadidy tsara Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra eny iaro ny fanahinao izy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay tadio ary fa manana GPS sika sao dia adilo le GPS sika ny sika sy any aoriana fotsiny feo aloha eo kavanana eo kavitsika vavaka sika saotra indrindra ry tompo Andriamanitra eo fa miaro anay tokoa ianao le GPS matanjaka ho anay dia matoko zahay fa hanaiky ny fandaminanao sy ny fiarovanao zay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Ny fiara 1150 TAK mba akisaka kely fa misy olona maika fa mibahana vavady eo amin'ny cité
cité fotsiny le izy ato 1150 TAK. Aminareo aneny Tompo, Amaky sy haino ny teny soratra masina sika ry havana malala. Samoela voalohany 7 ny 2 hatramin'ny 14. Samoela voalohany 7 ny 2 hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona. Ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an' Jehova. Ary hoy Samoela tamin'ny taranak'Israely rehetra, raha miverina am' Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo an' Jehova, ary aoka izy ihany no hotompoinareo, dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely, ka nanompo an' Jehova irery any. Ary hoy Samoela, vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizpa, dia ivavaka amin'ny Jehova ho anareo aho. Dia nivory tany Mizpa izy, ary nanovy rano, ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova, sady nifady hanina tamin'izany andro izany izy, ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ary Samoela nitsara ny zanak'Israely tany Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely, dia niakatra amely azy ireo andrianan'ny Filistina. Ary noho nandre izany ny zanak'Israely, dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy zanak'Israely tamin'ny Samoela, aza mitsahatra mitaraina am' Jehova Andriamantsika ho anay ianao, mba amonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono Samoela, ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehova. Dia nitaraina tamin'i Jehova ho an'ny Israely Samoela, ary niaino azy Jehova. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra dorana Samoela, dia nanatona ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany, ka nampifanaritaka azy, dia resy teo anoloan'ny Israely izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tany Mizpa, dia nanentsika ny Filistina, ka namely azy mandra-pahatongany teo ambanin'ny Betikara. Ary Samoela nakavato, ka nanorona azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera. Fa hoy izy, efa novonjen'i Jehova isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina, ka tsy tafiditra teo anatin'ny faritanin'ny Israely intsony. Ary ny tanan'i Jehova namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samoela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely, dia azon'ny Israely indray, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanindreo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny. Izany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20, 5 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly 7:20, 5 ka hatramin'ny 9. Ny nahatongavan'i Paoly tao Korinto sy nampianarany tao herintaona sy enim-bolana. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voatery ny tenin'i Paoly ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho nanohitra sy ny teny ratsy ireo, dia nanompa kopa-damby izy, ka nanao taminy hoe
aoka ho ao andohanareo ny ranareo afaka aho ary amin'izao sisy izao dia ankany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-tranony lehilahy atao hoe Titosy Josto izay nivavaka tamin'Andriamanitra ary ny trano ny fanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankohonana rehetra dia nino ny tompo, ary maro koa ny Korintianina raha nandre dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao momba anao, ary tsy hisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra tao aminy. Eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsara. Marka toko fahaefatra. Marka toko fahaefatra andininy faha 5:30 ka hatramin'ny faha 1:20 farany. Marka toko fahaefatra andininy faha 5:30 ka hatramin'ny faha 1:20 farany. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny ny mpiana amin'ny vahoaka dia nentiny tamin'ny sampokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sampokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazerany alin-drano ny sampokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sampokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao afatesana izao? Ary ny foy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina, mitahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy, nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka nirisaka hoe, iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ray vavaka sika tompoko, ry Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masino, midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zahay. Misaotra anao zahay satria mbola nomenao fotoana ahafahanay ny ain'ny teninao masina, teninao zay fiainanay, ny teninao zay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ary mangataka aminao zay ry Tompo, mba hampidiny ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy, ka ahazonay mifantoka sy miainy tsara zay tianao lazaina aminay. Ary mimpanomponao ihany koa ry Tompo, ianao anendry ny lelany, ka izay sitraponao ihany anendry ho voalazany teniny sy ny vavany. Tompo, ampanginy izay feo rehetra tsy avy aminao, ary mitenena ary fa voninkaino anao zahay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao irery ihany no entinay maniry sy mangataka izany. Amen.
ry havana malala rehetra eo amin'ny tompo mitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Bantsina hatrany isika ny loha hevitra manao hoe miaro ny olony tompo, miaro ny olony tompo. Ny filazantsara ny marika toko faefatra andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny 1:70 no andehakantsika hafatra ny amin'ny teaneo ete. Marika toko faefatra andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny 1:70 no andehakantsika hafatra ny amin'ny teaneo ete. Raha mijery ity filazantsara ny marika toko faefatra ity isika dia ny eo aloha ny hoe ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny telopolo dia fanoharana maromaro nataon Jesosy eo amin'io andininy aloha io. Fanoharana momba ny mpamafy, ny jiro sy ny vata famarana sy ny vomaniry ary ny voatsinapy. Ireo zany fanoharana izay nataon Jesosy eo amin'ny andininy alohan'ny tia filazantsara ny marika toko faefatra andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny 1:70 ity. Mazava ny zavakendreny ireo fanoharana ireo dia ny fanomezan'Andriamanitra ny zava-miafina ao amin'ny fanjakana. Fanomezan'Andriamanitra ny zava-miafina ao amin'ny fanjakana. Fa eto amin'ity andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny 1:70 ity dia miresaka momba ny ranomasina indray Jesosy Kristy. Miresaka momba ny ranomasina izy. Ao anatin'izay dia manambara izy fa io ranomasina io izay lazainy ity filazantsara ity, satria eo amin'ny filazantsara ny marika ny ranomasina dia entina ilazana ny hery mandrahona sy manakorontana ary mampididosa. Ary tsy vitan'izay ihany fa tena manotona ny filazantsara. Izay zany no ilazana filazantsara ny marika, ilazana filazantsara ny marika ny ranomasina. Hoe tena manotona filazantsara io ranomasina io. Zavatra roa ihany ry havako no andeha ho jerentsika ato anatin'izao soratra masina izao. Ny voalohany, ny mpianatra Jesosy manam-pinoana. Zay ny voalohany. Ny mpianatra Jesosy dia manam-pinoana. Andeha ho vakiantsika ry havako ny andininy 7:70 sy ny 9:70. Andininy 7:70 sy ny 9:70. Raha samy arana hita andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nisy tafididivitra mahery ary nitserasera ny alitrano ny sampokely ka nila ho feno rano ary Jesosy natory teo ambony sampokely tamboniny ary namoazy ireo ka nanao mpampianatra tsy mampaninana vazo fahafatesana izy. Ny valiny ry havako ndeha ho jerentsika ny andininy 70 iarantsika mamaky ny andininy 70 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary hoy izy tany nahoana ny saritatra tsy mbola manam-pinoana vahy ianarana. Io namaliny Jesosy ity soratra masina ity. Raha mijery isika eto dia misy zavatra izay niseho teo amin'ny mpianatra sy Jesosy, ny tafidrivotra mahery izay nanjerazera ny alondrano ny sampokely reto izay nondranany mpianatra sy Jesosy Kristy. Hitantsika eto fa ao anatin'izay loza izay ireto mpianatra ireto dia niantso Jesosy izy. Niantso Jesosy mba haniny? Mba hampitsahatra ny tafidrivotra, mba hampitsahatra ny tafidrivotra. Hitantsika eto fa misy teny hoe mamoa. Io teny mamoa io dia ao anatin'ny tory Jesosy ny foaziny reto mpianatra ireto. Zany hoe ny ao anatin'ny filaminana tanteraka, zany hoe tsisy kontana Jesosy Kristy dia ny foaziny reto mpianatra ireto satria natahotra izy ao anatin'izay loza izay. Natahotra izy satria ao anatin'izay korontana mafy izay izy ireo. Raha mijery ny filazantsara ny marika isika dia tena manana anjara asa ny ranomasina. Manana anjara asa ny ranomasina eo amin'ny fiainan'ny
ireto mpianatra reto. Inona ny anjara asan'ny ranomasina eo amin'ny fiainany reto mpianatra reto? Ny anjara asan'ny ranomasina dia mandraona sy mitsapa ny finoana. Mandraona sy mitsapa ny finoana. Ary raha jerentsika ny teny hoe sambosambo, le sambo kely izay teneny eto, dia io zany karazana finoana io. Finoana, ny finoana izay entina hiampitana ny rano. Zany hoe napetraka io sambo kely io napetraka eo amin'ny toerana izay feno loza, napetraka eo amin'ny toerana izay feno korontana. Izany hoe ny herin'ny demonia no mitoetra ao anatin'io ranomasina io, mitoetra sy monina ao anatin'io ranomasina, ka mahatonga azy mampirisika ny tafidrivotra hiahery vaika. Ary ao anatin'izay mba hahatonga ny finoany ireto mpianatra ireto mba tena ho voazahatoetra, ho voazahatoetra. Hitantsika eto fa rehefa natao fizahan-toetra, nataon'i Jesosy Kristy ny fizahan-toetra tamin'ny reto mpianatra reto, dia inona ny zavaniseho? Dia hita ny finoana. Zany hoe tena tsy nanam-pinoana mihitsy ireto mpianatra ireto. Ary ny zava-mahagaga dia izao, eo amboniny tia andininy fa 5:30 ka hatramin'ny 1:40 ity dia miresaka momba ny finoana Jesosy Kristy. Raha manana finoana tahaka ny voatsinapy dia mahavita zavatra ianareo, mahavita zavatra ianareo. Izay no ambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny reto mpianatra ireto. Fa rehefa tonga eto dia tsy tafampita tany amin'ilay mpianatra akory, tsy niraisiny reto mpianatra reto akory ny fampianarana izay nomeny Jesosy Kristy azy ireo. Hitantsika eto fa tena manometsiny, ary manometsiny an Jesosy Kristy ireto mpianatra ireto, satria ny korontany raiko tahotra izy ary nanakianana Jesosy Kristy. Mpampianatra tsy mampaninona anao va ny hafatesanay, tsy mampaninona anao va ny hafatesanay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika kristiana dia manana toetra tahaka izany. Rehefa tojo-olana isika, tojo-olana isika na tojo zavatra izay mampanahirana atsika, dia tsy omby vava. Rehefa tojo-olana isika, rehefa tojy korontana eo amin'ny fiainantsika, dia toy ny patsa. Rehefa tojy ny patsa iray tsombo vava isika, dia matahotra sy miorohoro ary misafoaka isika, satria manometsiny ny hafa, manometsiny ny hafa isika. Ao anatin'izay ry havako, Jesosy Kristy dia manome antoka atsika, manome antoka atsika ary manontany ny finoantsika. Aiza ny finoantsika? Aiza ny finoantsika? Ny finoana tahaka ny voatsinapy ike mahavita zavatra. Ny finoana kely tahaka ny voatsinapy dia mahavita zavatra izay tsy tahakatry ny saina. Aiza ny finoantsika ry havako? Manam-pinoana ve isika manoloana izany ranomasina izany, manoloana izany korontana izay misy eo amin'ny fiainantsika izany? Manam-pinoana va isika? Eto ry havako dia tena aseho ny tia filazantsara ny Marka ity fa ny finoana nge entina miatrika ny tafidrivotra mahery, ny finoana nge entina miatrika ny fiainany, ary ny finoana entintsika miatrika ny adim-piainany eo amin'ny fiainantsika. Isika dia atsipy ery amin'ny ranomasina, zany hoe atsipy eo amin'ny fiainana feno korontana. Isika kristianina atsipy eo amin'ny fiainana misy korontana, mba haninona? Mba ahafantarana fa manam-pinoana ve isika, manam-pinoana ve isika? Satria eo zany no amantarana hoe iza ny manam-pinoana. Rehefa tojo-olana eo amin'ny fiainana, rehefa tojo fahoriana eo amin'ny fiainana, rehefa tojo ny zavatra mampanahirana eo amin'ny fiainana, eo zany ny ahafantarana ny anona ny tena manam-pinoana, ny anona ny tsy manam-pinoana. Satria tsy mahazaka ny tafidrivotra izay ametrahana atsika, izay ametrahana Andriamanitra atsika. Io tafidrivotra mety tondradrano io, ary mety herisetra io, ary mety
hatezerana io mety vonon'olona halatra sy ny sisa sy ny sisa alefa ao anatiny reo zavatra reo isika apetraka Andriamanitra eo anatrandreo zavatra reo isika mba haniny mba hamantarana fa manampinoana ve isika tena ao anatintsika ve ny fahatokisana an'Andriamanitra tena miantehitra amin'Andriamanitra ve isika rehefa tody izany olana izany asa ina ny anteherantsika ry avako malala rehetra amin'ny tompo mitaky ny finoana ry avako ny fiainantsika mitaky ny finoana mba haniny mba ahatonga ny fiainantsika alamin'Andriamanitra satria rehefa manana ny finoana isika dia alamin'Andriamanitra ny fiainantsika andeha hojerentsika ny Samuela voalohany toko 7 andininy 10 Samuela toko voalohany andininy toko 7 andininy voalohany raha samy arana hita dia ovakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe arambolana Samuela voalohany toko 7 andininy 10 raha samy arana hita dia ovakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe arambolana anatitra ny fanatra hodorana Samuela dia nanatra fa Jehova nampikorontana ka nampifaritaka Israely izy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo hitantsika eto fa voavina nanapa-kevitra hiverina ao amin'ny Jehova ireto zanak'Israely zany hoe tena niala tamin'i Jehova zareo teo aloha fa nanapa-kevitra hiverina ao amin'ny Jehova rehefa tapa-kevitra izy ireo hiverina tamin'i Jehova dia tonga indray ny fitsapana tonga nanafika azy ireo Filistina hitantsika eto fa ny vahaolana izay hitan'izy ireo dia ny fametrahana ny adiny teo amin'Andriamanitra ny fametrahana ny adiny teo amin'ny Jehova ary zany zavatra izany nitondra fandresena ho azy ireo zany hoe tena nahita fandresena ary nomen'Andriamanitra ny fandresena hoe Andriamanitra niady tamin'ny fahavalo satria nitoky sy nametraka ny adiny teo amin'Andriamanitra ireto zanak'Israely mitodika amintsika izany teny izany rehefa manana fahatokina an'Andriamanitra mametraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra isika dia Andriamanitra no hanome fandresena ho antsika Andriamanitra no hanome fandresena ho any izay mino azy satria mitoky ao aminy isika ary ny finoantsika dia miorina ao aminy ka tsy matahotra na inona isika ao anatin'izay korontana misy eo amin'ny fiainantsika izay ny faharoa afaka dia izao ny mpianatra Jesosy dia mahazo famonjena ny mpianatra Jesosy izay hitantsika eo amin'ny andininy 7:30 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra amen hitantsika eto fa tena nanome famonjena ho any ireto mpianatra ireto Jesosy Kristy nasehon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra fa manana fahefana izy manana fahefana ny amin'ny zavatra rehetra hitantsika eto fa ny rivotra sy ny ranomasina azy manaiky azy satria anana ny fahefana izany ary hitantsika eto fa endrika mandidy no ataon'i Jesosy Kristy zany hoe tena zavatra tsy maintsy mangina mitsahara zany hoe tsy maintsy hitsahatra tsy maintsy angina ny ondran-drano tsy maintsy angina ireo ondran-drano izay miseho eo amin'ny fiainan'ireto mpianatra ireto zany hoe tena manambara fa manana fahefana Jesosy Kristy manana fahefana ny amin'ny zavaboarina ary aseho eto fa io fahefana Jesosy Kristy io dia entina ampitsahatra ny zavatra izay mampikorontana ny fiainan'olona
entina ampitsahatra ny herin'ny demonia, ny herin'ny satana. Ary izay ny hitantsika eto, satria ny devoly sy ny satana tena mikomy mandraona ireto mpianatra ireto mba hahatonga ny finoany ireto mpianatra ireto ho simy ary tsy antehitra ny amin'Andriamanitra. Manoloana izany ry havako, manoloana izany asehon Jesosy Kristy fa manana hery mihoatra lavitra noho ny satana izy, satria maneho ny herin'ny satana dia asehon'Andriamanitra fa izy tompon'io hery io, izy ny tompon'ny hery io. Ary hitantsika eto fa i Jesosy Kristy dia mandidy izany mba hiala eo amin'ny fiainany ireo mpianatra ireo. Ary io herin'Andriamanitra io dia omeny ny olona mba hahatonga ny olona voaharo, mba hahatonga ny olona voaharo sy voavonjy. Ary herin'Andriamanitra izay voalaza eto dia manafaka ny olona ao anatin'ny loza sy ny fahafatesana ary ny famaizana. Izany hoe manafaka ireto mpianatra ireto ao anatin'ny loza izay tsy ahitam-baolana, ao anatin'ny fahafatesana, satria fa mieritreritra hoe ho faty izy ireo, ary ao anatin'ny famaizana. Manafaka ao anatin'izany, mamonjy ao anatin'izany Jesosy Kristy. Hitantsika eto fa tena asehon'Andriamanitra fa mpamonjy izy, mamonjy antsika ao anatin'ny sarotra, mamonjy antsika ao anatin'ny fiainana izay lalovantsika izy. Raha miresaka ny famonjena isika eto, ny famonjena ao anatin'ny Baiboly dia misy anankiroa. Misy ny famonjena teo amin'ny testamenta taloha. Raha miresaka ny famonjena eo amin'ny testamenta taloha isika dia natao ho anjosy ihany, izany hoe rehefa tsy josy tsy olom-bavonjy izay. Fa ny famonjena aty amin'ny testamenta vaovao dia miivo ao amin'ny Jesosy Kristy, izany hoe ao amin'ny Jesosy Kristy ny ivony famonjena, ao ny ivony famonjena. Ary ambarany ity soratra masina ity tena tsy misy famonjena hafa izay noforon'Andriamanitra na ho foron'Andriamanitra fa efa tanteraka ny famonjena, tanteraka amin'izy, tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izay mahatonga Jesosy Kristy tena maneho izany famonjena izany, ary asehony fa izy no mpamonjy, izy no mpanafika, izy no manafaka atsika ao anatin'ny fiainana sara. Izany hoe izy mihitsy no miditra antsehatra mandamina ny fiainantsika mba tsy ho hisy ny fikorontana, mba tsy ho hisy ny tahotra. Izy mihitsy no miditra antsehatra manafaka atsika ao anatin'izany, manafaka atsika izy ao anatin'ny fifatora ary mitondra hirifiry ho antsika mba hahatonga isika hilamo sy hiaina ampilamina. Ary izay no takina amintsika rehefa olom-bavonjy isika tena afaka miaina ao anatin'ny filamina, satria tsy manana ahiahy isika, efa ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy Kristy ny famonjenantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mitaky ny finoantsika ity soratra masina ity mba hahatonga isika olom-bavonjy. Ary rehefa olom-bavonjy isika dia tsy manahy na inona ny korontana izay misy eo amin'ny fiainantsika, dia tsy manahy isika, satria Andriamanitra dia manafaka atsika ao anatin'izay loza izay. Ary ao anatin'izay loza dia anehoan'Andriamanitra ny fitiavany atsika, asehon'Andriamanitra fa mpamonjy izy, tia atsika izy, miaro atsika izy, ary resiny an-tanana ny olantsika izay misy eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raiso ny tompo, ary oka isika rehetra dia samby antehatra aminy mba hahatonga ny fiainantsika tena ho raisin'Andriamanitra an-tanana, mba hahatonga ny fiainantsika alamin'Andriamanitra, na dia eo aza ireo korontana ireo, satria efa napetraka Andriamanitra eo amin'ny korontana isika, eo amin'ny olana maro samihafa, fa raisin'Andriamanitra an-tanana isika raha manana fahatokiana azy, raha miantehatra aminy. Zavatra roa ry havako nambara tamintsika teo. Ny voalohany ny mpampianatra ny tompo ka ny mpianatra ny tompo ry havako dia manam-pinoana ary mahazo famonjena avy aminy rehefa miantehatra aminy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.
anisan'izany afatra avy amin'Andriamanitra zany sika zay nampitondray ny mpanompony te dia andeha hivavaka isika. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay ny amin'ity andron'io ity mbola nafahana indray ny eno ny afatra avy ao aminao. Izany dia manambara aminay fa ny mpianatra ao Jesosy Kristy dia manampinoana koa mangataka aminao izahay ampitomboy ny finoanay na dia misy fotoana ary amin'ny fiainanay mandalo fizany toetra lozana manome tsy ny hafa kanefa ianao Andriamanitra maniraka anay ny anampinoana trany hitombonany amin'ny finoana mety tojo olana izahay ny mikorontana matahotra miorooro. Ianao Andriamanitra no angatanay hanome finoana anay hatrany ny amin'ny zavatra rehetra iainany amin'ny fiainanay mety mandalo tafio-drivotra tahaka ny ranomasina. Ianao Andriamanitra no angatanay hanome finoana ampitombo anay hatrany manoloana n'izany afatra avy aminao izany. Ianao Andriamanitra koa dia manambara fa ny mpianatra Jesosy Kristy dia mahazo famonjena. Indraindray izahay mety sahirana amin'ny totototo etsero matahotra miantehatra indraindray nefa famonjena avy amin'ny zavaboary kanefa ianao Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny zavaboary rehetra izay namboarinao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra dia manafaka anay ao anatin'ny loza, ao anatin'ny fahafatesana, ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny ady sarotra rehetra amin'ny fiainanay. Ka ianao no angatanay hamonjy anay manoloana an'ireo olana maro eo amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'izay zavatra tsy hainay hatrehana ary tsy hainay vahana fa izahay no mangataka aminao ny mba ampitombonao ny finoanay ary indrindrandrindra azahoanay famonjena avy aminao satria raha miantehitra aminao Jesosy Kristy izahay dia mahazo famonjena. Mivavaka aminao izahay ankehitriny ny amin'ny fiangonana misy anay. Ianao Andriamanitra no angatanay toetra trany ary ampiroborobo ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana, ny sampana, eo ny dekona tarian'ny pro-piangonana sy ny mpitandrina izay tsy eto an-toerana. Ianao Andriamanitra no angatanay omba ny tsirairay avy ary fananao masina hiasa trany aminay tsirairay avy eo ny mpitandrina izay mpisolo toerana koa tsy eto an-toerana. Ianao no hijery azy ary hitantana anazy na mandrosina miverina. Eo koa ny mpizadrara rehetra na ny efa eo an-toerana ny mbola tsy eo. Ianao Andriamanitra no angatanay toetra trany fananao masina hitaridalana anolo-tsaina ary hanome finoana trany hitombo hatrany ary azo famonjena amin'ny finoananao Jesosy Kristy Tompo. Izahay tsirairay avy mety manana olana aminay izay na mipetraka eny amin'ny mpitoerana eny izay na any an-trano na manaraka amin'ny tambadrotra tserasera. Ianao Andriamanitra no angatanay. Ianao no hamonjy anay manoloana an'ireo zavatra tsy hainay vahana, olana tsy hainay vahana ary ampitomboy hatrany ny finoanay ahitanay ny famonjenao Kristy satria raha miantehatra aminao izahay dia mahazo famonjena. Betsaka ireo izay tsy salama na ety am-piangonana izany na any an-trano na ny vela Madagasikara manaraka amin'ny tambazotra tserasera. Ianao Andriamanitra no angatanay hatrany hanome fahasalamana. Misy ireo manana olana any amin'ny tribunal, misy ireo manana olana eny amin'ny fiarahamonina, misy ireo manana olana ao anatin'ny tokantrano. Ianao Andriamanitra no angatanay hamonjy hanafaka anay tsirairay avy ao anatin'ny olana izay misy aminay fa ireny dia napetraka ao mba ho famantarana ny finoana ary indrindrandrindra mba hazahoanay famonjena avy aminao Jesosy Kristy. Apetraka izany amin'ny naranao Jesosy Kristy. Amen. Malala dia tsika rehetra anaiky sy anambara ny fanekempinotsika izay raisantsika amin'ny fiangonana rehetra maneran'izao tontolo izao ka hitsangana tsika anambarana izany. Fanekempinoana apôstôlika sika rehetra miara manao hoe: Min'Andriamanitra raitsy to manao ny lanitra sy ny tany ao ary minan' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina
nateraka Marie Virginie mijalona ny napaka amin'ny Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevana nidina tany amin'ny fiainan-tsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra Raitsytoro avy any no iavian'ny tsara mivela sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny tompo ampitiavana no andraisantsika ny namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo ka aoka ataontsika ny hira faharoa amby dimampolo sy efajato andininy voalohany, roa amin'ny dimampolo sy efajato andininy voalohany. Ao anatin'izany izy ireo no miakatra ety anoloana. Fifaliana ho antsika ry havana no mandray an'ity zaza voateraka ity eto anatrehan'Andriamanitra dia Rasendrason Somaya Rakotonirena izany dia nohon'ny fanireny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy te handray fampahiresana eto anatrehan'ny fiangonana mba ahatomomba ny fitezana ity zaza ity. Dia miarabanareo izahay arabaina nomen'Andriamanitra ny fara fa hoy teny avy amin'ny soratra masina fa ianao nampivoaka ahy avy tao an-kibo nankinina taminao hatrany am-boka aho hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao ary rehefa tapitra ny andro fidovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotry ny tombo ho hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Andeha hitsangana isika hivavaka isika. Ray amin'nisaotranao izahay no ny fanoloana ray aman-dreny ity zaza ity teo an-tranonao ary mankasitraka anao no ny famindram-po tsy miova ao amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana ity ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo ny amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay tomponay. Nampiditra ity zaza ity hanampisan'ny fianakaviana ianao Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao ahazahoany hery hanatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ho an'ity zaza ity. Ampanjaka ao anatin'ny tokantrano ity fianakaviana ity ny teny sy fihetsehana mba mpitiavana mba hatsapany ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanamazoto ny ray aman-dreny mba ahazahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa ao amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa ane hotsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo am-pelatananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avaozy isan'andro koa ny heri ny fiangonana mba ahazahoany mampitany amin'ny zanaka amamparany fitiavana anao ny amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra.
ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Noho ny fahatanteran'ny fanolorana ity zaza ity dia miarahaba anareo ray aman-dreny izay fiangonana. Hoe ny tompo, ento ity zaza ity ka hatario mba hitompo saina sy tena sady handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary aoka hiomana ianareny amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentany batisa. Miarahaba anareo izahay solon-tenan'ny fiangonana. Afaka mamonjy toerana. Andeha ataontsika ny ravalo amby 700 andininy voalohany sy ny faharoa. Ao anatin'izany no miakatra ireto mpanompon'Andriamanitra izay hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Hitondra ny zaza kely tao salema Jesosy Kristy indra vola fenekilay efa ho Jesosy avelany zaza anaton'izany. Inoary ny tenin'ny soratra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahany ity sakramentany batisa ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy ny taranaka mandimby anao aho. Ary tao aminy koa no namoronana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tany, tamin'ny fanesorany tena ny nofo dia amin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny amin'ny finoanany Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa ray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sy ny mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra rentsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tena amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo ho fianarana ho an'ity zaza ity ny amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanteran'ny fiangonany amin'ity zaza ity ny fitezana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny Jesosy Tompo mba azahoany hery andavana ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy hampianatra azy vavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly lahady fa ianareo. Ekenareo va ny hampianatra ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Aoka ary ianareo hitodika any amin'ny fiangonana hanambara ny fanekenareo.
manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba tonga anay fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahazoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao tsy hanekeny an'i Jesoa ho tompo mba azahoany hery andavany asan'ny satana rehetra vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao mpanaovam-batisa izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra no ankinanay anatanterahana izany amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo ny amin'izao andraikitra masina hanekenareo izao izy fa ny heriny dia anatanterahana any amin'ny fahalemena isika fiangonana koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny zaza rehetra efa miraisintsika aoka ary isika hitsangana hivavaka. Andriamanitra raitsotoa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa koa mitalao aminao zahay raha io manatreha anay aoka ny fanainao masina hanome hery ny asa tanterana eto mpanovana izao batisa izao rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao ity zaza atao batisa ity anie ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiray soendrika aminy no ny asa ny fanainao masina mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra mandrakizay falo misaotranao zahay tompo fantanteraka ny fanirindreto ray aman-drendreto miombinainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatahana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny mba azony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao hombany fahasoavanao aniny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany amen. Petraka ny fiangonana. Ravoavy andriany manana tianay Lio. Ravoavy andriany manana tianay Lio. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina ho aminao any ny Tompo. Amen.
hoy ny tenin'ny soratra masina, anaka aza matahotra hoy ny tompo, fa efa nanaovitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Koa mandeha ihany amin'ny fifalian'ny tomponareo, ary tezaho ity zaza ity ho an'Andriamanitra rentsika. Amen. Andeha ataontsika ny raha voalahatra ao anatin'ny fandaharana, ao anatin'izany no hanaovantsika ny rakom-pahasoavana. Tonga amin'ny raha tsara ho fantatra isika izao angatahana ny tompony anjara amin'izany anatanteraka izany. Ho aminareo izay ao amin'ny Kristy any fiadanana ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka mifandrika izany andro izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Luka 1:20, 4:30 sy 4:30. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady fa 7 ny volana Jolay ho avy izao no alahady atokantsika hitondrana ambavaka ny mpitandrina Révérend Docteur Rakotsizafy Mikael Mianakavy, koa manentana antsika mpianakavy ny finoana sahady amin'ny fanohanana azy ireo. Isy ny valopy ho zaraina amintsika ary averina amin'ny fotoana io. Andray fitenenana ny filohan'ny fiangonana, andray fitenenana ihany koa ny filohan'ny 15 taonan'ny VFL. Vaovao avy amin'ny sampana. Komity sosialy. Ny komity sosialy sy ny STK dia manentana antsika mpianakavy ny finoana mba samy anao izay ho vitany amin'ny fanampiana ireo sahirana eto amin'ny fiangonana sy ny manodidina izay fanaontsika mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena. Izany dia ataony 15 ny volana Jona ho avy izao. Koa mahereza ry havana fa hoy ny tompo izay ataonareo amin'ireo madinika ireo dia ataonareo amiko koa. Izany dia ho raisina eo ambaravarana rehefa mirava ny fiangonana na ao amin'ny birao mpitandrina na ao amin'ny concierge amin'ny andro andavanandro. Misaotra indrindra izay manome am-pifaliana no sitrak'Andriamanitra. Komity teknika mivory ny mpitendry aorian'ny fanompoam-pivavahana, toerana any ambony. Sampana VFL, finaritra atao aorian'ny fanompoam-pivavahana ny fisariana ny
gâteau folo ao an'ny fête de père. Misy ny fivarotana gâteau amin'ny vidiny 7 ariary sy 2 ariary. Dia manentana antsika mba handray anjara amin'izany. Misaotra anareo sahady ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Ny sampana STK finaritra totosa soma tsara ny randonnée izay nataon'ny sampana omaly. Isaorana isika rehetra izay tonga tamin'izany. Misaotra tompo. Sampana Dorcas. Misaotra an'Andriamanitra izahay fa tanteraka soma tsara ny alimbavaka izay no tanterana ny zoma fa 14 ny volana Jona izay natao teto am-piangonana. Misaotra ny mpitandrina rehetra izay tonga nanome fampianarana. Misaotra ny ankizy sy ny reny tonga niatrika izany. Misaotra antsika rehetra nitondra am-bavaka. Amin'ny asabotsy 12 ny volana Jona no iarahana ankalazana ny fetin'ny reny ho an'izay vehivavy 70 taona ny miakatra ka hisoratra anarana amin'izany. Dia entana ihany koa ireo solotena isa-tsampana mba hisoratra anarana androany ny farafandraisana anarana ary ny fiangana dia amin'ny 7 ora eto am-piangonana fa eny Avoloha no toerana anaovana izany. Dia misy ihany koa ny fiara iombonana amin'izany. Samy tahin'Andriamanitra daholo. Sampana mpanazava stily dia falmerahaba ny ray rehetra amin'izao fetiny izao. Ilazana isika mpikambana rehetra amin'ny sampatia ho tonga hanatrika ny fotoanan'ny AFF anio arivo manomboka amin'ny 2 ora sasany fa anjarantsika no mitarika amin'izany ary manao fanamiana. Ho tanterana ny sabotsy 12 ny volana Jona ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora torakandro ny fivoriam-be. Koasaina ny kape mpiandraikitra ny ray aman-dreny ary mibiazina 12 taona miakatra hanatrika izany. Asaina amin'izany ihany koa ny solotena mborao amin'ny fiangonana. Ho fankalazana amin'ny fetim-pirenena 9 Jona dia hanatanteraka afim-pifaliana izy ireo ny 15 ny volana Jona ho avy izao eto an-tokotanim-piangonana. Manomboka amin'ny 5 ora amin'ny fotoana. Isy varotra sakafo mafana amin'izany ka saina isika fiangonana manontolo hanatrika izany. Sampanasa AFF finaritra. Anio ariva no fotoanantsika hanatanterana ny fampianarana sy ny fiofanana mahakasika ny fanahin'ny fahafoizana izay tarihan'ny mpitandrina Rarijason Hery filohan'ny AFF Foibe teo aloha manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Somiampita izay anasanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana ny sampana ary ny fikambanana rehetra. Manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Sampana sekoly Alahady amin'ny herinanio Alahady 17 ny volana Jona manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fanadina amin'ny mpianatra sekoly Alahady rehetra fa ny K6, K7, K8B no makany amin'ny toerana centre eny amin'ny FJKM Andravoangy fivavahana. Rakim-pisaorana. Isaorana ny Tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny, Andriamanitra izay famonjenantsika. Rakim-pisaorana noho ny fahatraranay ny andro ankalazana ny fetin'ny ray. Atolotra ho vatsy ho an'ireo mpitandrina amin'ny zadra rà anankitelo mamarana ny fiofanana. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Fisaorana izay fianakaviana iray manontolo dia maneho fisaorana noho ny fiaraha-mioro taminay sy ny fanotronana anay tamin'ny fodimandry ny havanay razanatafika solona antenaina. Koa ialana tsiny lehibe tamin'izay tsy tratrantro noho ny hafenondrano be loatra. Ilay Andriamanitra manankarepasaovana hamaly fitiany sy ho vitanareo taminay nanome fararakitra hanohizana ny asan'ny fiangonana. Toy izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Dia miarabantsika mpianakavin'ny finoana natratra ny andro androany isaorana ny Tompo nanome antsika zany andro izany.
satria moa andro ny fety indray androany dia manandro ohatra efa mitsangana etoana dia miaraba ny ray rehetra izay tonga amin'izao fanompoam-pivavahana izao na ireo izay manaraka amin'ny tambajotra tserasera dia ilay Jesosy tompony omba sy hitantana ny dianareo ary ankaherinareo amin'ny adidy izay endreketanareo na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina indrindra eo anivon'ny firenena. Ny joroko etoana dia ny anolotra amintsika ny mpitandrina mpizadrara izay nalefa ny foibe fifanana iofana eto amintsika toy ny mazatra isa-taona satria efa hitantsika moa zany reo mpitandrina mizadrara efa misy ny avitany fiofanany eto amintsika dia efa nandefa ny solon'izy ireo ny aviany amin'ny foibe. Koa ovakiko amintsika mpianakavy finoana ny taratasy aviany amin'ny faculté de théologie mahakasika ny fanendrena ny mpitandrina mizadrara eto amintsika izany. Antananarivo fa tsy misy daty moa ny eto zany a ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM chapelle militaire ampaibe fa izay ampaibe moa ny andefasana azy fa any Manjakandriana no andefasantsika ny mpitandrina izay voatonona anarana eto mba izadrara. Antony fanolorana mpiomana mpitandrina izadrara riavana ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika araka ny fandaminana eo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga izahay tompon'andraikitra ny fizaran-draharaha dia manao izay taratasy izao ho fanolorana any Andriamatoa Rarija Marjaona vohitra ny Irina Jean Michel hanao fizaran-draharaha eto aminareo manomboka ny jiona 2024 hatramin'ny volana Aogositra 2022. Koa manasa anareo pasteur mianakavy hiakatra ety anoloana aseho ny fiangonana. Izy ireo dia efa nomena délégation pastorale sady efa niofana momba ny asa fitondram-piangonana ka afaka manao ny asa pastoraly rehetra toy ny mitarika fotoana, toriteny, mitantana sakramenta, manamasina mariazy, mampiofana sampana sy ny sisa. Dia misaotra antsika fiangonana sady zareo avy any amin'ny faculté ny théologie zany amin'ny faneketsika andray azy ireo ampitiavana ary ny fahavonona antsika anampy azy ireo atodisany izao fizaran'asa izao ary irina indrindra ny fiaraha-miasa hoe zareo avy any amin'ny faculté amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny fitaizana iombonana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy izay hita amin'ny Efesianina 2:2-10 manao sini ny taratasy dia ny mpitandrina ny mpandrindra ny fizaran-draharaha amin'ny faculté Rakodin-Dramiarina Gilbert mpitandrina dia faly mandray nareo pasteur ny fiangonana dia miangavy ny iray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka ary avy eo dia araba azy ireo ny solotenan'ny fiangonana. Ivavaka isika. Andriamanitra renay eo. Misaotra anao izay fa nomenao ity mpanomponao ity izadrara anivon'ny Isabelle. Ka sitraka anao Tompo ny amin'izy ireo. Kehitriny izay mitondram-bavaka ho azy ireo ny amin'ny fanatanterahana izany fizaran-draharaha izany. Ianao tokoa no hanomana azy ahafahany mampitombotra kefa, ahafahany manompo fahalalana,
ahafahany hitondra fiangonana rehefa tonga ny fotoana izay anendrena ho azy ireo. Petraka feno am-pelatananao ny fiangonana izay hanaovany izany, ianao tokoa no ampiombona azy ireo mba ahafahany izy ireo ahay miara-miasa sy ampandroso ny filazantsaranao. Taio izy a, taio koa ny vadiny, taio ny zanany. Petraka feno am-pelatananao ny momba ny fiainan'izy ireo. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia manasa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ramatoa vadiny mpitandrina Gozafy Mikael mba ambady ny mpitandrina ny filoam-boninahitra ny braon'ny fiangonana ary ny filohan'ny sampana rehetra hiarahaba azy ireo ety amin'ny altara. Dia mahavitavy be amin'ny asan'ny tompo paster, miangavinareo azy toerana, voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Lehibe ny asan'i Jehovah ka adin'izay rehetra mankasitraka azy. Salamo faharaiky ambin'ny folo amby zato andininy faharoa, izany teny izany indray no entinay ato amin'ny VFL sy ny braon'ny fankalazana ny fa 15 taonan'ny sampana, iarabana antsika fiangonana ary anararotana ihany koa, iarabana ireo ray rehetra nahatratra ny andro androany. Ny fangataham-pitenenana sy fandraisam-pitenenanay dia izara telo fisaorana, tatitra ary fanetanana. Fisaorana no anterina amin'ny fiangonana izay tarihan'ireo mpitandrina, ny ramatoa vadin'ny mpitandrina, ny braom-piangonana tarihan'ny filohany, ny fiangonana iray manontolo ary indrindra ireo sampana rehetra tsy ankanavaka izay nandray anjara tamin'ny antsankira firaisan'ny fankalazana tamin'ny herin'ny androany teto amin'ny fiangonana, nahazo aim-panahy tokoa ny mpino izay tonga nanatrika ka dia isaorana isika rehetra ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankoatra izay dia tianay ny manao tatitra fa ny valopy tamin'izany firaisan'ny fankalazana izany dia nahazona lelavola 707,7 alina sy 7 hetsy ary ny rakitra dia 707,9 sy 9 alina sy 2 hetsy, izany hoe mitotaly 804,000 sy 4 alina sy 4 hetsy. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana no anontra izay lantsika tamin'ny izany fandraisana anjara tamin'ny firaisan'ny fankalazana izany.
Ny fanentanana sy fampahafantarana dia rehefa nekeniny teo amin'ny biraon'ny fiangonana sy ny mpievitra rà dia ny amin'ny alahady fa 22 ny volana jolay 2024 avy izao no hanaovana ny ivon'ny fankalazana ny 12 taona ny vondrona fototra laika eto amintsika ka isya ny fiaraha-mifaly sy fiaraha-misakafo izay atao eny amin'ny Yandi bypass eny Alasora manomboka amin'ny ray ora tolakandro. Ny fandraisana anjara amin'izany dia anetanana sady atsika fiangonana amin'ny fividianana ny tapakila izay efa watolotra sy amidin'ireo mpikambana ao amin'ny VFL antsika amin'ny vidiny mirary dia mirary enalina ariary izay arahantsika mifaly mifety fa indrindra ahafahantsika mandray anjara amin'ny fanatsarana ny asan'Andriamanitra ary tianay etona ny mampafantatra fa anisan'ny ezaka ho atao amin'ity fankalazana ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana ka raha mijery eo ambanin'ny tongotsika itsika ny amin'izao dia mahita ny endriky ny gorodona ka io no ezahantsika ho atsaraina ao anatiny izany ezaka amin'ity 12 taona ny vondrona fototra laika ity izany ka manentana antsika rehetra andray anjara amin'io ivon'ny fankalazana io ary ampatsahivina hatrany ireo etsika izay fitadiavam-bola ataon'ny vondrona fototra laika hoentintsika hikarakarana izany. Izay sy izay no azonay ato amin'ny biraon'ny fankalazana ny 12 taona ny VFL hoentina ka dia misaotra antsika rehetra ny aino ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fiangonana izay soloko tena eto no miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'izao androandroany izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika androany noho ny amin'ny natratrarana ity fetiny ray androany ity. Izaho filohan'ny sekoly alahady no hitarika anareo ato anatin'izay fankalazana izay satria nanomana zavatra kelikely ho an'ny fiangonana ny sampana androany toy ny mahazatra. Marika izany fankalazana izany dia isy ireo zanatsika rehefa avy eo hitanareo retsy anatitra tsenjery vitsivitsy ho antsika dia isy ihany koa ny hira izay ho ataon'ny sampana ho arahana vavaka atao indray mandrem-pitandrina hitsofana rano atsika ray. Anomboantsika azy ary dia mangataka anareo ray rehetrarehetra atao amin'ity toerana ity mba hitsangana tompoko. Reo ray sy ho ray. Eny ary ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Josoa, bokin'ny Josoa toko voalohany ny 5 no indraminay iarabananareo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Tsy efa nandidanao va aho ko mahereza sy matanjah aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Dia izay zanaka ato amin'ny sampana sekoly alahady ny fiangonana ray manontolo dia miarabanareo rehetra amin'izao andro izao ho tahin'Andriamanitra nenareo araka izay teny nampitondraina izay. Anampy an'izay fiarabana sy firarintso izay reto zanatsika atao amin'ny sampana sekoly alahady reto mahazo mipetraka anareo tompoko. Misaotra betsaka. Ireto zanatsika reto dia anao tsenjery ety am-piandohana dia manolotra fialatsiny be dia be izay tena entany mpitiavany reto zanatsika reto. Aza omena tsiny izay
raha toka teny vahiny no iresahany aminareo. Ny volana jona tahaka izao ray volany teny malagasy. Amin'ny manaraka izay tena nao ezaka be dia be mba ho amin'ny teny malagasy no ifampiarabanay zanaka aminareo ray aman-dreny ihany koa. Fa ho amin'ny androany aloha mba hankasitrao hoe misaotra tompoko. Papa, en ce jour de fête, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Je n'ai rien à t'offrir, seulement mon sourire pour t'exprimer ma joie, mon bonheur quand tu es là. Bonne fête, papa. Papa, auprès de toi, papa, je ne crains rien. Je suis bien, tu es si grand et rassurant. Tout va mieux, je suis heureux, je t'adore plus encore. Papa chéri, papa chéri, c'est ta fête aujourd'hui. Je t'aime, tu le sais déjà, et je te le dis encore une fois. Papa chéri, auprès de toi, papa, je suis bien. Tu es si grand et rassurant. Tout va mieux, je suis heureux. Bonne fête, papa. Cher papa, ne crois pas que j'allais oublier ta fête. De nuit et jour, je répète, celle dans ma tête, c'est quelque faire, tellement je veux bien le dire. Alors si je te vois sourire, demain quand tu les écouteras, je serai si content, mon papa. Mes petits bras autour de ton cou, je me blottirai contre ta joue. Mon papa, mon héros, j'ai rêvé pour toi du plus beau des cadeaux. Mon papa, mon idéal, j'ai changé pour toi la surprise la plus originale. Mon papa, mon idole, j'ai imaginé pour toi à la journée la plus folle. Mais j'ai surtout réalisé à quel point je t'aimais. Bonne fête, papa chéri. Dia natolotra tamin'ny fo tokoa izay firarian-tsoa sy fiarabany izay. Satrinay hoena toerana dia arabanareo rehetra rehetra fa raha sitrakareo dia hiantso reto ray aman-dreny eto amin'ny fiangonana reto izahay mba androso ety anoloana. Ny mpitandrina Rakotsavy Mikaela na solon'ny vadiny tena tompoko azafady. Ny mpitandrina Razaka Arvony Charlot mety sy eto an-toerana. Ny mpitandrina Tsarazara Xavier. Ny mpitandrina Randriambovonjy Tahiny. Ny mpitandrina Rarjaona Mario. Ny mpitandrina avy amin'ny fitandremana Manjakandriana koa satria moa tsy tazana eto ny pasteur Rafidiny Rina dia angamba tsy hotsinonay raha toka iantsonay an'Andriamatoa mpitandrina Rarija Marjaona vohitra ny Rina Jean Michel. Mino fa tsy diso ilay anarana. Mangataka anao tompo izay androso ety anoloana. Ary ny farany fatsikely indrindra Andriamatoa filohan'ny fiangonana ny generaly Ratefiniaina Sylvain tompo. Misy zavatra kely dia kely avy amin'reto zandry-zanaka ireto atolotra ho azy reto amin'ny maha ray aman-dreny eto amin'ny sehatry ny fiangonana azy. Na zany na tsy zany ihany koa misy zavatra izay nomanay sampana sekoly alahady ho an'ny fiangonana ka angatahako ny tompon'andraikitra voatendro amin'izany mba hizary zany avy hatrany.
tsintsina mitondra vontenina ho ny tompoko kely dia kely fa ny fo mameno azy. Mba hanamora ny fizarana hony dia mba angatanay mba hitsangana ny ray rehetra. Araka ny hitantsika izao manasa ny sampana ihany koa izay niomana ao amin'izany mba handroso avy hatrany amin'ny fanatitra. Manana hira atolotra anareo ny sampana sekoly alahady. Amara-paranantsika azy dia mba mangataka andray aman-drem-pitandrina izay mba hitondram-bavaka sy hitsodrano ireto ray mpianakaviana reto tompoko azafady. Eny ary misaotra an'Andriamanitra natratrarantsika izao fetin'ny ray izao ka sitraka nareo sampana rehetra
izay niarabanay ka sitraka ianareo fiangonana rehetra izay nanome anay ny teny firarian-tsoa dia voaray izy ireny mankasitraka fa ny fiadanan'Andriamanitra nitoetra aminareo tsirairay avy ary ny fitiavana izay nasenareo taminay dia valy any aminareo izy ireny. Dia misaotra indrindra tompoko mangataka ny eny satria fetiny ray izy ity dia mangataka ny eny hitondram-bavaka ny ray rehetra. Mangataka ny ray rehetra izay tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra hitsangana tompoko. Sy izay ho ray, tsy izany moa izy teo, izay ho ray atsoatsy. Eny ary vavaka isika. Andriamanitra Andriananahary, rainay mandrakizay. Izay nanangana anay ho zanaka tamin'ny analan'i Jesosy Kristy tomponay. Andriamanitra be voninahitra koa masinay ankalazainay tsaonay ankehitriny. Derenay sy ankalazainay tompony anaranao satria ianao nahary ny olombelona, asa tananao ny olombelona. Misaotra anao izahay. Afaka mankalaza ny andro natokana ho an'ny ray maneran-tany. Andro maneran-tany ho an'ny ray zany tsy diso anjara amin'izany izahay eto amin'ny fitaizam-panahy ho an'ny folo alin-dahy ankehitriny. Misaotra Tompo satria tsapanay tsy mba herinay olombelona na tanjaka na koa hoe tsara fahasalamana mihoatra noho ny hafa ireto ray ireto na matanjaka mihoatra noho ny sasany fa noho ny fitiavanao Andriamanitra satria mbola manana zavatra andrasana amin'izy ireo ianao. Maro noho ny kiasa, maro noho ny eritreritra ho tratran'izao andro lehibe izao kanefa ianao Andriamanitra mandamina ny fiainan'ny olombelona. Tsy manome tsinanao izahay fa misaotra anao. Ianao mampianatra any amin'ny saora amin'ny zavatra rehetra. Reto ray manoloana anay Tompo, rainay isa tokantrano izay solo-tenanao Andriamanitra miaha ny ankohonana satria ankohonana zanakao Andriamanitra. Solo-tenanao izy ireo Tompo. Isaoranay ianao nanomezanao azy ireo ho an'ny ankohonana ho an'ny tokantrano misy azy. Ianao Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny homba sy tantana azy ireo na amin'ny asany famelomana ny ankohonana na amin'ny adidy sy ny andraikitra izay ny antsonao azy tsirairay avy eny anivon'ny fiarahamonina. Ianao Andriamanitra no mametraka azy ireo dia izay nangatahanainao ny fahendrenao, ny fiarovanao, ny fitantananao amin'izy ireo. Misy koa ireo ray izay tsy manatrika anay eto noho ny antony maro samihafa. Ao ny ray izay mamita iraka any amin'izay misy azy tsirairay avy noho ny asa nanoranao. Andriamanitra lavitra anay izy ireny nefa ankaiky anao. Mino sy matoky izahay fa miaraka amin'izy ireo mandrakariva ianao. Misy koa ireo ray amin'ny farafaran'ny hôpitaly ankehitriny marary na ny atokantrano ihany koa noho ny aretina Tompo tsy afaka mifaly mankalaza nefa ianao Andriamanitra azonay antoka fa miaraka amin'izy ireny ianao. Anala ny fanaintainany ianao ary ampahery na dia mandalo tsy fahasalamana ary izy ireny Tompo. Ao ny ray izay mitoerana izay tsy fidiny ho azy noho ny antony maro samihafa. Indrindra fa ireo izay ray voafonja amin'izao ora sy fotoana izao Tompo. Vangio izy ireny.
vangio tsy dio. Manasa ny fananao masina miangavy tompo mba vangio koa ny fony a mitokantranony mivady amanjanaka izy ireny. Ao ry ray izay efa nody mandry efa tsy ao anatin'ny tokantrano intsony, kanefa ianao Andriamanitra mameno ny banga mitokantrano izay tsy manana ray intsony ankehitriny. Andriamanitra rainy rehetra ianao. Andriamanitra efa niantso anay ianao ho zanaka. Mino izahay Tompo fa mameno ny banga amin'ireny tokantrano ireny ianao a, manome fifaliana satria ianao dia kiady ny kambotsy ny mpitondra tena. Tompo, valivavaka izahay ary ome fifaliana hatrany amin'ny androm-piainanay indrindra fa amin'izao andro anio izao a, mba ho samy faly daholo any tokantrano tsirairay avy. Ka mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany Tompo ny antom-pisinay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy metrahanay izany vavaka izany. Soatra indrindra Tompo. Amen. Mahazo toerana tompoko dia manaova fety sambatra na tokantrano. Dia asaintsika azo toerany reto ray aman-drenitsika reto a, misaotra betsaka tompoko. Ara-maranana izao fotoam-pankalazana izao a, dia misy fampitambavao kely anankiroa fohy kely a, mivantana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra sekoly alahady a sy ny mpianatra. Ary akinambara teo dia fanadinana sekoly alahady eto amin'ny sahany FJKM ny alahady a 13 Jona ka toy izao ny fandaminana eto am-piangonana. Ny mpianatry ny kilasy voalokatra amin'ny kilasy fahadimy a, dia eto am-piangonana no atao. Ary ahitsiko kely amin'ny 7 ora maraina fa tsara raha tonga aloha foana. Ny kilasy faha-enina, faha-fito, faha-valo B dia etsy amin'ny fiangonana FJKM Mandravoangy fivavahana, ny fahatongavana dia amin'ny 2 ora sasany. Eto am-piangonana tsika no miala ary iantsoroan'ny fiangonana toy ny mahazatra iantsoroan'ny sampana ny sarabitaterana miainga sy mandroso sy miverina. Ny kilasy faha-sivy sy ny faha-10 ny olon-dehibe zany a, dia eto am-piangonana ihany koa manomboka amin'ny 7 ora maraina. Farany dia asaina ny mpampianatra rehetra, mpampianatra sekoly alahady mba hijana vetivety ao aorian'ny fotoam-pivavahana, hanomezana ny toromarika rehetra mahakasika izany. Ho antsika fiangonana kosa dia mamerina ny fiarabany izay ho andray rehetra, ary koa manafatra ho an'ny zanaka zandry ny amin'ny tokony hanajantsika sy hitiavantsika ny ray, fa sambatra tena sambatra izay mbola velondray. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra ary ho antsika ny fiadanana. Ity misy taratasy ny lesona maromaro amin'ny anaran'ny toavina. Raha ao izy dia afaka manantona rehefa vita ny fotoana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ireto indray ny zanaka fiangonana izay ho amasiny ny fanambadiana. Raha ao zareo dia angatahana hitsangana. Randriamamonjy Gaio sy Ratolo-Janahary antitry ny aina. Ry zareo aoriana ry dia mitondra mbavaka nareo ny fiangonana. Mahazo ao toerana. Velotrova Steve Olivier sy Randriana Antoandro ny vohery lalainy. Reo zareo mitondra mbavaka nareo ny fiangonana. Mahazo ao toerana. Tonga amin'ny fotoana andrakitra isika izao angatahana ire korala hanao ny hirany ao anatin'ny izany andrakitra izany.
Mana
nataontsika ny hira fa efatra amby 20 amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany melohan'ny tsodrano ary ny andininy faharoa orian'ny tsodrano. Zay atolotra somena anareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Andriamanitra ny fiadanana ny amin'ny masina anareo samy ho tanteraka ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fiangonana mivavaka mangena. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra ny anaran'ny Ray sy ny Sanana ary ny fanomezana. Angatana raha misy vahiny tonga eto dia misy fandraisana angatanay ianareo iombona hiaraka aminay io.
mivelatra manoloanatsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy atsapain-tana ho asandrato amin'ny tompo ny vontsika. Hoy Jesosy, indro efa namitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihain'ny feka mamoany varavarana dia hiditra aminy aho ka hiara misakafo aminy, ary izy amiko. Andeha hivavaka isika. Fantatra fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro ny anjely tsy omby alin'alina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martio ary ireo mboavitra efitsambatra ny aminao. Koa velao ireny feonay mba hiomina ny feon'izy ireo, misantatra sahady ny fanjakana sy fimpiana hoe riavana malala aoka enontsika ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy tonga tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. Izao no ataova fahatsiarovana ahy, na oviana na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana tony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Ry tomporainay eny an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarova, ny fahatongavana zanak'olona, ny fijaliana sy ny fahafatesana, ny fitsangana avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarana tamboninahitra sy ny fifonana mandrakizay. Ary miandro sy mitalao ny fiverenanao zahay, koa mba fenoa ny voninahitra ao ny fanaty mpisaorana. Ta io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay tamin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tomporainay eny an-danitro, aoka hiasa ny fananao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy tompo, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fananao masina mba hatsiarovanay ho tafara marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fananao masina no aharinao, amelomanao, hanamasinanao ary hanomezana ho anay ny zavatra rehetra. Mianoanay ry Andriamanitra tsy to
noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'i Kristy. Fa amin'ny anarany no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy. Fa isika rehetra dia samy mandray izy amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy, andefa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, petraka ny fiangonana. Andeha ataontsika ny raha voalahatra ao anatin'ny fandaharana.
hitsangana isika hanetritena eo anatrehan'ny tompo. Aoka isika iombona amin'ny vavaka fanetrentena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe sanakao, tompo tsy mendrika ny tompo tsy mendrika ny tsimotsimolatsatsika natatrakory aho kanefa voena hoe zay manatonay tsy mba ho lafo mihitsy. Dia ataontsika ny raha voalahatra. Jesosy Kristy ilay mitaona antsika mba hanampinoana hoe raiso hano ity ny tenako izao ny atao fahatsiarovana. Amen. Jesosy Kristy ilay mitondra famonjena ho antsika manao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovanahy na ho vinana mivinana misotro ianareo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, saotranao izahay satria tena mampiorina ny finoanay tokoa ianao ary tsy vitan'izany ihany, mamonjy anay mba hahatonga anay handray ny famelan-keloka, handray ny fanadiovana avy aminao. Mankasitraka anao izay Tompo fa tena ny velominao tokoa ny fanahinay, afaka miombonay ao aminao izahay ary afaka mankalaza anao. Mankasitraka Tompo ny amin'ny famonjena. Amen. Petraka ny fiangonana. Andeha ataontsika ny raha voalahatra ao anatin'izay no anatanterantsika ny rakitra sy hanangonana ny kapoka.
afatra avy amin'ny tompo. Izao no afatra ho antsika koa tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorona mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Dia ataontsika ny hira melohan'ny tsodrano. Ianareo aneny Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavana aminareo aneny Tompo ka iatra anareo anandratra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Isika ivavaka mangeny. Ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra